Efa resaka amin'izay fitaterana izay ihany sika dia nivoaka tamin'ny fanginana ny agence de transport terrestre na ny ATT no ahafantarany be sy ny maro azy manoloana ny fanapahan-kevitra niraisin'ireo mpitatitra sasantsasany amin'ny fampiakarana ny sarandalana eto Andrenivohitra ho dimanjato ariary na mariparitra ny fepetra ahafahana mahazo ilay subvention na ny tsentsina amin'ny vidsolika izay nampanantena ny fanjakana moa ny ATT ary nanambarava ho an'izay mampiakatra ny sarandalana dia tsy afaka hisitraka ny fanampiana avy amin'ny fanjakana izy ireo. Hototsaina amin'ny 4 febroary avy izao ny fandoavana ny fanampiana arabola amin'ny compte-ny volana novambra sy volana desambra taona 2024 ho an'ireo mpitatitra régional sy an-tanàn-dehibe araky ny nambarany colonel Andry Rakotondrazaka dale général-ny agence de transport terrestre na ATT. Tsy mahazo tombotsoa amin'izany kosa ireo mpitatitra izay nanapa-kevitra ny hampiakatra sarandalana nanomboka ny voalohany volana febroary 2024 teo. Noho ny fikirakirana ny antota taratasy ara-panjakana no nahataraiky ny fandoavana ny vola ho an'ireo mpitatitra. Ny subvention dia natao indrindra tsy hampiakarana ny sarandalana ary ny ATT no entité manao mise en œuvre sy mise en exécution ny subvention io. Ka raha ohatra ve ianao sady mampiakatra sarandalana no mahazo subvention tsy mpangalatra ve zany? Tsy mahazo subvention ho zatale général ny ATT zay mampiakatra frais satria ny fitsonjovana ny tsy fampiakarana ny frais indrindrindrindra no antony anaovana subvention. Tsy tara io ary fantatry ny mpitatitra tsara ny nahatarana io satria resaka dossier fikirakirana vola zany na maika tahaka ny inona ary rehefa tsy ara-dalàna tsy maintsy averina foana. Ny 2015 zany efa voaloha daholo tamin'ny faran'ny herinandro teo ary efa voarotsaka any amin'ny trésor androany ny novambra sy ny desambra 2016. Nidina tsehatra nijery ny zava-misy ny ekipan'ny ATT io tolakandro io hijery akaiky ny hifiasan'ireo mpitatitra araky ny nambarany tale général-ny ATT tokoa rehefa natao ny fanadihadina dia mpitatitra miisa 17 amin'ireo 2 ray maso no nampiakatra ny sarandalana. Raha tsy hivina dia miisa 5,390 mitsinjara amin'ireo coopérative mpitaterana miisa 5,50 no ny soratra anarana azo ny fanampiana arabola avy amin'ny fitondram-panjakana.